Jiovan'Andriamanitra ny hamonjy anao sy ny ankonanao androany dia hanoro antsika mahakasika ny fanaovana web radio vaovao izay anarahanareo ny fotoam-bavaka mivantana izany amin'ity fiangonana vaovao izay hatsangatsika ity. Dia ohatr'izao ny fanaovana azy tsotra, miditra ato amin'ny Google tsika satria Google ny navigateur ampiasaintsika zany, dia miditra eto amin'ity recherche ity, manoratra eo amin'ny recherche io zany tsika hoe rml.radio12345.com. io zany no soratantsika eo amin'ny barre de recherche rml.radio12345.com, dia manao recherche avy eo. Dia mipotry pagina sitiny radio mandova lanitra ity dia manao play, hitanareo misy boribory kely ity, io misy triangle anaty boribory, misy hoe radio source ity, mbola tsy connecté izy amizao fa rehefa iny fotsiny cliquenao Did you always want to be a superstar? mbola tsisy ninona mandeha zao zay mahatonga an'izay zavatra mandeha zay A famous fa cliquenao fotsiny tonga dia mandeha ny web radio antsika izany. Marihana ihany koa fa tia web radio ity dia afaka ampiasaintsika amin'ny alalan'ilay ino izy ity application listen to my radio ity ohatra ianao ka hi-télécharge anazy dia cliquenao fotsiny eto amin'ity clique here ity dia tonga dia misokatra le izy. Mora ohatra ka somary sahirana kely ianao amin'izay dia afaka miditra aty amin'ny ojerevantsika kely indray aty amin'ny Play Store dia manao recherche ianao dia soratanao eto le application io, ohatr'izao fanoratra azy dia 2 MY dia radio ohatr'izao. Dia afaka manao installation ianareo avy eo ohatrana installeko mihitsy zao ity dia hitanareo manovantsika anazy somary miraikidraikitra kely ny connexion fa tsy maninona. Ohatr'izao miandry kely vetivety zay dia ouvrir, sokatra le application zany zao dia akisakisaka dia eto amin'izay tonga dia soratana eto amin'ity le recherche ity fotsiny hoe RML, dia manao recherche ianao rehefa avy eo RML dia recherche ohatr'izao zany le izy ohatr'izao. Tokony handeha aloha izy amin'ny ankapobeny ohatr'izao fa kely tsika kely fa izy manko tsy connecté zany zao le web radio dia izay mahatonga anazy tsy mandeha aloha zany zao fa soratanao eto fotsiny RML to dia connecté, manao recherche amin'ity maitsomaitso ity dia misokatra amin'ny ianona rehefa avy eo. Manao anona kely ohatr'izao tonga dia misokatra ny application dia mandeha zany ny radio amin'izay fotoana izay. Ohatr'izay zany ny fomba fampiasana ny web radio antsika. Dia antsika mbola tsy mampiasa dia ity vidéo ity fotsiny jerevana dia hamparitaka amin'ny olona ihany koa mba ahafahanareo manaraka fahamarinana izany. Mbola ho alefantsika eto amin'ny YouTube ety ihany ny fandaharam-potoana ny toriteny mandeha eto amin'ny radio fa isaky ny amin'ny fito aloha zany tokony mivantana eto amin'ity radio ity foana ny toriteny. Dia ny sabata ihany koa zany efa mivantana eto amin'ity web radio ity ihany koa ny sabatantsika dia manasa antsika rehetra anaraka tsy tapaka ny fandaharana rehetra izany. Ny tompany hitahana manokana ny mpanomboky ny tompo apôstôly Andriasy no manao an'izao karazana tuto kely na fampianarana fohifohy mba manoro lalana antsika ny amin'ny ahafahantsika mihaino ny web radio. Tahin'Andriamanitra dia mirary soa daholo tompoko.